Fanilon'ny Madagasikara avy amin'ny diocèse 20 amin'ny 12 eto Madagasikara izao tonga aty amin'ny diocèse-ny Ambanja namonjy lasy fanantenana 12 izao. Sorona masina notarian'ny évêque-ny diocèse-ny Ambanja, Monseigneur Donatien Andriamalala teto amin'ny cathédrale Saint-Joseph Tanambo Mission Ambanja no nanokafana izany ny 17 ny volana Aogositra teo. Ka ndraisina ny foto-kevitra tamin'ity taona ity hoe miorina amin'ny fanantenana ka adioa toan'i Kristy. Ka tanjona ara-panahy izay tovozon'izy ireo afaka ampiasain'izy ireo amin'ny fiainana andavanandro izay fiorenana amin'ny fanantenana izay. Fandalinam-pinoana sy fanovozam-pahalalana mba hananana fanantenana tsara amin'ny fiainana dia ho lasa olombanona sy mendrika ary matahotra an'Andriamanitra ireto beazina mahery ny 210 araka ny sokajy misy azy avy mandritra izao lasy izao. Raha ny tamin'ny fivoriam-bianay hoe aty amin'ny diocèse-ny Ambanja no anaovana lasy nasionaly ho an'ny fikambanana izay nataony hoe lasy tsampana ilay izy. Le loha hevitry ny lasinay moa dia hoe lasy fanantenana 12 sy 14. Ka rehefa hoe lasy tsampana izany dia niresahanao anatin'izay dia le ankizy beazina mifata anatin'ny fikambanana. Ireo pretra piasy ny foibe ny fanilo eto Madagasikara no mitarika ny lasy miaraka amin'ireo filoha mpiara-miasa aminy manerana ny nosy izay miandraikitra ny fahatanterahana izany hatramin'ny 17 ny volana Aogositra izao.